أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا بإذنه سبحانه وتعالى. Ry mpino islamo ajaina. Ny finoana silamo dia finoana anankiray izay nampianatra ny zanak'olombelona amin'ny ambaratonga taona rehetra izay lalovany zany zanak'olombelona zany, ary manome ny sorodalana feno mahafa-po hoentiny mamakivaky ny fiainana iray manontolo eto ambonin'ny tany. Noho izany antony izany indrindra no nahatonga ny volana Ramadany, volana anankiray izay fanofanana ny mpino silamo ara-pitondran-tena. Ilay fanambarana masina aza moa dia mazava tanteraka ny teniteneniny fa manao hoe ya ayyuha alladhina amanu, o ianareo izay nino, kutiba alaykum as-siyam, nosoratana ho anareo ny fifehezana, kama kutiba ala alladhina min qablikum, toy ny nanoratana izany tamin'ireo vahoaka teo alohanareo, la'allakum tattaqun, angamba ianareo ho mpitandrina. Mazava tanteraka ny afatry ny fifehezana izany rehetra izany. Voalohany indrindra dia ny hoe ny fifehezana izay ataon'ny mpino silamo dia tsy zavatra noforonina akory fa fotom-panabeazana ara-pinoana efa nisy teo amin'ireo fonina teo aloha ary mbola namafisy ny fonina silamo. Ny tanjona ny amin'izany fifehezana izany mazava ho azy dia mba hananana fatahorana. Ny tanjon'ny fonina silamo zany amin'ny fampifehezana ireo mpanaradia an'izany fonina silamo zany, zany ireo mpino silamo, dia ny ahatonga ireo mpanaradia azy ho olona manam-patahorana. Matahotra ilay mpahazo zao tontolo izao ka ho tanteraka ilay obolana malagasy manao hoe aza ny loha samangina nijerena fa Andriamanitra ho tapaloha. Fanabeazana gasy zany mba hananany gasy ny fahatahorana. Fanabeazana islamika raha teo ihany koa, satria ny fotom-panabeazan'ny finoana silamo dia mitaiza sy mikolokolo azy ireo mba hahatonga azy ireo ho olona mpatahotra, olona manady zalalana, olona matahotra ny hanao tsindrazo lena ny ankoatrany, olona matahotra ny fitsanganana amin'ny andro farany manoloana ilay mpahary zao tontolo izao, sanatria mivavaka ho tezitra amin'ilay mpahary zao tontolo izao dia tandremana izany. Mpino silamo dia olona mpitandrina, mpitandrina lalàna, mpitandrina fiarahamonina, mpitandrina fihavanana. Noho izany antony izany hitantsika ny mpino silamo mandritra n'izany volana Ramadany izany, indreo tondraka tanteraka anatin'ny fiarahamonina ny fonina silamo, ny fifanampiana, ny fanomezan-tanana, tsy mba mifampijery fotsiny toy ny ataon'ny hafa, satria mpino silamo, mpino voataiza hanana an'izany toetra maha olombelona hoe miavaka amin'ny ankoatra azy zany, satria manam-patahorana ilay mpahary zao tontolo izao. Afatra be dehibe no tian'ny volana Ramadany ho ampita ho an-janak'olombelona, fa ezahantsika ho fitinina tsy kelikely. Mandra-pio mandray ary.